miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga sao tao anatin'ny fandarana mikolo hevitra amin'n'ity alina ity na ireo manaraka amin'ny onjam-peo na ny mijery amin'ny fahitalavitra na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina dia arabaina mpanetretena ary asaina ihany koa hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ny horesantsika androany dia ny mahakasika ny raharaham-pirenena zany hoe somary hiditra amina resaka politika isika kanefa tsy ny politika amin'ny endriny hoe politika fa miendrika fampiavanam-pirenena zany hoe mahakasika ny fiarahamonina izany horesantsika amin'ny ireo teboka rehetra izay iandrasan'ny vahoaka valiny ihany keo amin'izao fotoana izao ny hoe mizotra makay izay isika ahoana ny mahakasika an'ity hoe fampiavanam-pirenena ity manoloana ireo zava-mitranga teto amin'ny firenena izay somary niazakazaka ihany tao anatin'ny tapabolana herinandro farany izay nanasa vahiny tahaka ny mahazatra isika tao anatin'ny fandarana mikolo hevitra mandritra ny ora iray sy roapolo minitra mahery eo no iresantsika efatra amin'ny rahalany no vahintsika amin'ity ariva ity atompoko atsy amin'ny farany ankavanana tsy Andriamatora Solofo René mpampianatra mikaroka amin'ny filozofia ary mpikambana ao amin'ny CRN na ny comité pour la réconciliation nationale tonga sao tao anatin'ny fandarana tompoko makasitraka amin'ny antso zay nalefa ary tonga mba hifanakalo hevitra. Ny vahintsika manaraka dia Andriamatora Gislain Velo mpanara-baovao politika no raim-pianakaviana ihany koa olon-tsotra tonga sao tao anatin'ny fandarana tompoko. Ia, misaotra indrindra amin'ny fanasana ary indrindra ihany koa mankasitraka satria zava-dehibe ho an'ny firenena tokoa ny zavatra horesahana eto araka ny loha hevitra efa natsipinao teo ary manentana antsika mpijery aritra hatramin'ny farany. Ny vahintsika manaraka Andriamatora Eric Ratovy Nomenjanahary expert en conflictologie diplômé amin'ny université tany Barcelona tany averako ianao angamba no maritra n'le université fa sarotsarotry tononona miarabanao tonga sao tanatin'ny fandarana Andriamatora Eric Ratovy Nomenjanahary. Miarabanao Ianikadja, miarabany namana tonga hiady hevitra eto ihany koa, miarabantsika vahoaka ihany koa manatrika sy manaraka izao fandarana izao. Ny fanontanianao moa hoe ahoana ny fanonona la université diplômé de l'Universitat Oberta de Catalonia UEC Barcelone. Ny vahintsika faefatra dia Andriamatora faniry Razafy Manantany izy dia mpikambana teo aloha teo anivon'ny congrès-ny tetezamita ary secrétaire général ny groupement des membres de congrès ihany koa tonga sao tao anatin'ny vaovao tompoko. Ia, dia misaotra betsaka ny kolevitra misaotra n'Andriamatora Ianikadja zay nanasanay ho avy eto miaraba nyreto namako zay hiara hiady hevitra tao anatin'ity fandarana ity dia miaraba ny mpijery ihany koa ny fandarana mikolo hevitra amin'izao alina izao. Ny fandarantsika amin'ity anio ity dia iresahana mahakasika ny raharaham-pirenena araka ny fanambarana teo inona no zava-mitranga amin'izao fotoana izao mizotra makaiza ny fampiavanam-pirenena mizotra makaiza i Madagasikara efa miavana ve isika sa manao ahoana ireny ny zava-mitranga nandritra ny herinandro nisy ny fietsiketsehana samihafa nisy ihany koa ny karazana vaovao nasongadin'ny mpanao politika isan'ny songadiny ao anatin'izay resaka hoe fampiavanam-pirenena izay idirantsika ny Antsipri mialohan'izany aloha dia nanontany olo-pirenena izay amin'ny hoe tahaka ny ahoana nitsosokevitra izy ireo mba hampahomby an'izany hoe fampiavanam-pirenena izany satria samy resy lahatra ny rehetra fa tsy maintsy hirosoana zany ndao raha antsika avy hatrany ny hevitra izy ireo. Endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao manana vaisana farafaratsy jery ny lafiny rehetrarehetra izy sosokevitra zany reo le mpitondra teo aloha reo fotsiny mandefitra amin'ny zavatra izay miaina amin'ny firenena teto dia afaka mibaboka samy miaiky efa samy teo anatin'ny fitondrana mba milefitra izay fotsiny dia afa ampy hitondrana eo amin'ny fampiavanam-pirenena. Za aloha raha ohatra hoe fanabeazana le fampiavanam-pirenena dia tsy mety amiko fa iny tenin'ny dadabe Ratsiraka iny mety satria raha atao hoe hoentina fotsiny ery atendrony le izy mety anahiranatsy satria betsaka ny tena mangetaeta mba te aneo hevitra zany eo amin'le fampiavanam-pirenena fasinao zay mitenika mba hampahomby ny fampiavanam-pirenena dia zao indray ary efa samy tenin'ny rehetra izay olona efa
voatendry sy mandray andraikitra amin'izao fotoana zao zany anao an'le fampihavanam-pirenena dia amin'izay fotoana zay ny fanekena an'iny zany dia efa milaza hoe te hiavana zany fa raha mbola mametsina na mikritika an'le olona mandray andraikitra dia efa anisan'ny manohatra an'le fampihavanam-pirenena. Tokony ny andray anjara daholo ny olona rehetrarehetra raha tsy tsisy fampihavanam-pirenena tsisy hoe ny fitondrana sy zany anao tokony rehetrarehetra mihitsy zany zay vao misy ohatra miovaova be zany le izy hoe apetraka amin'ny anina indray apetraka amin'izao hatramin'izao nefa tena tsy mbola hita mihitsy ny vahaolana momban'le izy fa dia resaka fotsiny zay ny zava-marina tsy hitako zay lazaina amin'le izy moa satria ny tena marina dia ny antony izy io zany dia zao hoe le famantarana ny andro farany aloha ny fahalalako anazy raha mamaky tenin'Andriamanitra dia famantarana ny andro farany any aparany any dia isy andro mahory ny olona ho tia tena ho tia volo hampandoka tena ohatr'izay dia ohatrany hoe rehefa foana zany hoe fitiavan-tena sy ohatr'izay fa efa tena manana fitiavana daholo ny olona dia miverina amin'olo ny fitondram-panjakana ara-dalàna mihitsy fa ohatrany hoe izy anina amin'izao dia ohatrany fariny hoe tombontsoa manokana ho an'ny tena dia izay zany ohatrany hoe tsy dia isin'le hoe fivoarana eto fa ho tanteraka le tenin'Andriamanitra hoe sambatra amin'ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamanina rehefa tena hoe manana fitiavana ny olona rehetra ka tafalatsaka ao am-poniny atao hoe filazantsara mandray an'i Jesosy eo amin'ny fiainana daholo dia mirindra amin'ny fiainana fa raha mbola hoe ny saina mampahalalana maha-olombelona lany fanahy ny olona amin'izao. Zay ny fantanina napetraka tamin'ny olo-pirenena rehetra inona sosokevitra mpandrosoana ny fampihavanam-pirenena tiana na tsy tiana imbonany rehetra zay hoe mila miroso amin'ny fampihavanam-pirenena raha tsy mahadiso antsika eo atombontsika amin'ny ray aman-dreny rasolofirene angamba ny fitenenana mahazoko be anao ny hevitrao zay ny fantanina napetraka tamin'ny olo-tsotro zay ihany no apetraka aminao hoe ahoana sosokevitra ampahomben'izy io amin'izao teboka misy ny firenena amin'izao fotoan'izao. Misaotra amin'ilay fanontaniana ary iangamba dia tsotra no valina raha tonga eto dia misolotena ireo namana rehetra ao anatin'ny CRN na le hoe comité pour la réconciliation nationale ny sosokevitra sy ny volavolan-kevitra momba ny zotrasa zany hoe le processus ny hevitry ny CRN sy ireo niaraka ny dinika rehetra dia efa voafintina amina boky anankiroa ny boky voalohany dia le omena lohateny hoe manifeste de la réconciliation nationale ty zany izy tia navoaka tamin'ny 5 jolay 2014 tao amin'ny restaurant Carlton mba ho fanta-bahoaka ary efa natolotra hoe ty zany mba anjara brikin'ny CRN momba ny fanadiadiana ny olana fototra misy eto Madagasikara ka mahatonga atsika hiteny hoe ilaina ny fampihavanam-pirenena dia no fakafakaina anatin'ity boky ty avokoa izy ireo ny antony zay manko dia mbola mametraka ady hevitra amin'ny hoe inona moa ny ilana fampihavanam-pirenena hoe tsisy olana eto tsisy miady eto dia ny CRN zany dia nametraka zay hoe misy olana fototra ao zay mampivakivaky ny fiarahamonina ary tena mampikirosofahana hatrany amin'ny fomba mampanao dia marobe mihitsy ny aterany ary dia mikatso tanteraka ninina zavatra atao amin'izao fotoana zao dia zay ny mahatonga ny hoe ninina fikasana anarina na ny toe-karena na ny fitantanana dia tsy maintsy miverina aloha amin'ny fanadiadinany hoe inona ary le olana fototra zao dia zay zany ny voaravina amin'ity le boky faharoa kosa dia aloha vitaiko avetrany zany izy dia le iray mitondra lohateny hoe réconciliation nationale zany hoe fampihavanam-pirenena ka ity no lasitra zay everina fa entina andamina anazy ty zany dia sosokevitra ka ianao manontany ina sosokevitra dia fa natolotra ny tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny fiangonana io ny tenako mihitsy no nanatitra azy ary efa natolotra ihany koa ny olo-mpanjakana maro mba ho firaketana re ary fanovozakevitra amin'ny hoe zao sehatrasa goavana iroson'ny firenena aiza le lojika raha naheno ny fanazavany ny professeur Zafy Albert farany mbola ao rahantsika io moa zay rehefa avy eo dia hoe ny resaka fiangonana aloha zany tsy manana cadre légal idirana azy fantaniko hoe satria ianao avy eo amin'ny CRN ihany tsy araka n'le lalana faritanareo mihitsy ve zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao
raha ny marina ny sosikevitry ny sereine zany de hatramin'ny voalohany de ny hoe mandray andraikitra ary nanentana mihitsy ny filoam-piangonana ny sereine mba handray andraikitra satria melalipaka ihany zany le antsana mampisaraka ny mpitondra sy ny entina ny antsana ao amin'ny manan-karena sy ny tena mahatra fadiralovana mbola miampy loza voajanahary sy ny sisa ary tena hoe dika zay zany hoe maika ny fandraisana andraikitra amin'io fa nametraka kosa ny sereine hoe adidiny olo-pirenena rehetra io fa ny mazava-dehibe le hoe atomboka amin'ny fionan'ireo le filoam-pirenena azay nisy orana ny amiral Dideratsira ka nisy mpiaino ihany koa teo nandray fitenena de hoe tena nisy orana azy le sosikevitra amiral izy ny anisany tena tsara mahatsara an'iny zany de hoe ampionina aloha reo filoam-pirenena teo aloha zay fantatra fa anisany loharano disadisa teto raha tsy lasa fa tsy tamin'ny taona roso roa arivo de tena filoam-pirenena anankiroa ny fanandrina ary navokatra amin'ny fitaovam-piadina pirenena nandeha de ny fandimbiasana sy ny faninanana mihitsy nanapotika ny tetezana ary mbola tsy fantatra hatramin'izao ny isan'ny maty tsy sanatria mamofotamaly fa entina naporofona ny mazava-dehibe le hoe ka zao zany ny mazava-dehibe le hoe avory aloha le filoam-pirenena dia mba tsy hoe avy amin'ireo koa ny mbola iverena ny disadisa mampivakivaky ny fiarahamonina fa tsy mijanona eo ka hoe araky ny hita amin'le taridalana navoaka ny FFKM mako de mbola nihitatra trany amin'ny hoe reo zany no tena mataoko hoe andrenkina le fanentanana tany amin'ny faritra eo le solotenany FFKM de eo le solotenany izy dimy zany de reo ny tena mandrafitra reo le hoe ireo zany no hidina ary ny fanamarina fara de lazainy hoe ka mandeha tsiroroa izareo mandeha mitsidika le faritra izy eo amin'ny 400 eo zany izy rehefa tambatra le taremarika de mipetraka fataniny hoe araha ohatra ary ka nisy olo tena avy amin'ny fiangonana iray ary ny fanandrify amin'le frean'le filoha iray no mandeha mitsidika faritra iray de manao ahoana ny endriky le mpivory ao anatin'le faritra zay andianandreo olona roa ireo eo amin'ny ny hoe izy avy no mivory eo izy avy no natsony ary inona ny hevitra ivoaka avy eo zay zany le fanamarina tonga de apetraka voalohany hoe mahatonga le aiay am'izao fotoana zao Andriamatosy isy la very mpanarabavo politika olo-pirenena tsotra ihany keo fantanina mitovy tamin'ny apetraka tamin'ny olona rehetra teo ahoana ny hevitrao ya za ngambany raha mitenako manokana mety misy hevitro anankiroa teo ndraisiko ary anisan'ny nafinahitra any lazan'izy roa teo ny anankiray voalohany mety ombokevitra amin'ny teniny amiraly hoe tokony isokatra bebe kokoa ny fampiavana pirenena raha zavaiko tsara zany eo amin'le fisokafana hitako hoe mandringa le fampiavana pirenena amin'izao satria ohatra ny lasa resaka politika be fotsiny fa raha fijeriko azo manokana tokony isokatra koa ny amin'ny resaka ekonomika sy resaka sosialy na fiarahamonina le fampiavana pirenena raha zavaiko kely vetivety ny politika angamba tsy de hoe mila fanazavana be satria fahitantsika mandeha reo fionan'izy dimy rahala sy ny tariny fa eo amin'le fampiavana pirenena amin'ny sehatra ekonomika na raha toekarena ohatra raha mba hazavaiko kely zay etretro zay de ny hoe nisy tany amin'ny faritra zao raha raisitsika tany amin'ny faritra nosy sy faritra androy tamin'le dinika regionaly de nisy fehikefitra nivoaka tany hoe ny vola azo avy amin'ny vokatra avy any amin'ny faritra de mba tokony hoentina anasoavana ny faritra anankiray ny poiran'ilay vokatra zay zavatra zay zany tokony sy dinika mihitsy amin'izay zavatra zay satria raha mijery fotsiny tsika be dehibe ny vokatra avy any amin'ny faritra sasany miondrana any ivelany fa tsisy retombe any amin'le faritra lay zavatra azo avy amin'izay fanondrana ny entana zay de eo le hoe fampiavana pirenena anankiray ara-toekarena zay zany tokony hojerevana ifampandiniana hoe ahoana ny fomba tao ifampizarana fa raha fa ratsy ny zarana mitovy raha tsy omena tombony le avy any amin'ny faritra hipoiran'ilay vokatra zany hoe toekarena aloha zany mila atao mitovy na azahoany rehetra tombony de miavana ho azy ny olona avy eo ny toekarena aloha zany azahoana hoe raha mitovy de possible ny mety hiavana ho azy ny olona satria ny olana nge zay resaka ekonomika zay de miteraka olana ara-tsosialy le elanelana eo amin'ny le elanelana araka ny tenineny ray aman-dreny taty teo vao mainy tombo le elanelany manana
sy ny tsy manana dia miteraka olana ara-piarahamonina na ara-tsosialy zay dia zay zany tokony isina ihany koa dinika na fampiavana-pirenena ara-tsosialy na ara-piarahamonina amin'iny koa nefa tokony velatra be satria tsy voatery eo amin'le elanelany manana sy ny tsy manana eo amin'le fiarahamonina fa be dehibe koa ny olana hitantsika raha tsy hiteny fotsiny a fiarahamonina ty teny ihany ko ty hoe ianareo mpanao gazety sy ny mpitandro filaminana ny gendarme tokony isy fampiavana-pirenena satria hita hoe misy disadisa aminareo ohatra zay raha tsy hijanona amin'izay koa reako fa ny mpitandro filaminana sy ireo fokon'olona any amin'ny faritra raha tsy teny efa tsy reny zavatra antranga tany amin'ny faritra farany teo na fatesana olona firy reny dia zany hoe tokony hivelatra lay fampiavana-pirenena zany fijeriko azy manoka andriamato arika raha tovy-mianjanara voalohany ny plateauan'ny mikolo hevitra no manana conflictologue malagasy eto amin'ny plateau fananina mihitsy monina anazy maha-olotsotra manampahaizana manokana anao ahona ny hevitrao manoloana an'izay resaka politika resaka toe-karena sy ny sisa tsy afa-misaraka anatin'le fampiavana-pirenena ho izy mianaka teo ny hevitrao indray eny voalohany indrindra amin'ny conflictologue ihany no hijoroako sy hitondrako teny eto sady tsy mpanao politika tsy anatina vondrona politika tsy hevitra politika fa hevitra maha-olotsotra sy maha-conflictologue zay mikasika amin'ny fanontanianao mizotra makaiza mahomby ve ny fampiavana-pirenena ankehitriny tsotra le fanontaniana dia tsotra mivaliny za mahita hoe tsy mahomby ny fampiavana-pirenena ankehitriny ny antony ilazako azy ny fomba hitondrana ny fampiavana-pirenena mihitsy no raha tsy petraka hatramin'ny voalohany ao le hoe cadre légal hitondrana n'le vondrona mpampiavana raha hitentsika hoe ka ny FFKM mange fa teto tamin'ny raika amby 90 ary naombo ny zavatra nataony farafaratsy ny taona vitsivitsy dia ny fahitanay azy dia satria tsy nisy cadre légal nge teto hoe ohatra hoe FFM na zavatra hafa ankoatran'izany fa sady ny fanaiky ihany koa ireo olona tao anatin'ny fananana olana hoe ndao apetratsika sy akentsika ny FFKM hitantana n'ilay fampihavanana na vita dingana tsara mihitsy zareo tamin'izany fotoana izany fa ankehitriny misy rafitra napetraka tsy dirako hoe izany nametraka ny rafitra na ahoana fa eo amin'ny resaka légal sy légal aloha zany farafaratsiny misy rafitra mifehany io sehatra anankiray ara-panjakana io faharoa manarak'izay ny lazako hoe mandringa le izy dia satria ny fepetra voalohany ao anatin'ny atao hoe fampihavanana na fanelanelanana dia misy telo ny fototra ao anatin'izany dia hoe neutralité impartialité indépendance amin'ny lafiny conflictologie reo namana rehetra pikaroko angamba ny sy mikaroka mahafantatra ny lanjan'ireo teny anankitelo reo itsika eto amin'ny plateau ankehitriny tsy haiko izy no afaka namafy amintsika fa misy ireo fototra iaingan'ireo fototra telo reo amin'ny fampiavana-pirenena ankehitriny profo anankiray ao anatin'izany dia misy sady mpampiavana no ampihavana ao anatin'ny zavatra misy ankehitriny amin'ny fomba ahoana raha jerentsika fotsiny hoe eny anivona kianja filalaovam-baolina dia lasa hoe ny mpilalao ihany no sady mitsara lasa tonga amin'le teninjatovy hoe lasa baolina tanimbary ilay raharaha-pirenena amin'izay fotoana izay ka ny tenako amin'ny maha conflictologue anazy zany dia mahita fa mandringatra ny amin'ny fotony ilay fitantanana ny raharaha-pirenena ary teboka farany moa dia hijanona ny eo amin'ny resaka famatsiana n'ilay vola anatotosana ny raharaha-ny fampihavana-pirenena tsy mazava mihitsy hoe aiza ny vola hitantanana an'izy io ray zay faharoa intsika tany anatin'ny vaovao tato ato fa mangataka vola ny FFKM mitady enimpolo amby zato tapitrisa ariary hikarakarana ny fampihavana-pirenena amin'ny dingana manaraka ny tsy tokony ho adinoantsika dia izay olona manome ny vola io dia manana anjara amin'ny fanapahan-kevitra ho raisina ao anatin'io misy karazana dette morale ao anatrehan'le mpandray vola avy amin'le mpanome vola dia ny hevitra ilay mpanome vola no tsy maintsy misy apahany enona sy tanterahana ao anatin'le izy ka inona ny vakitsika aloha andany fotoana andany andro
aka n'ireo olona ampihavanan'ireo rehefa misy hevitra avy any ambadika any hoe ity no tsy maintsy avoakanareo ao anatin'ilay fampihavana fanazavana teknika no nentina andriamato hoe eriky raha toviny menjanary fa ny razava manatany tanora ihany koa efa nandraindraikitra teo aloha manaraka akaiky ny raha-pirenena ny hevitrao ngeza be le seritry ny fampihavana-pirenena raha ohatra velabelaritsika eto tiako amafisina kely fotsiny za dia anisan'ny nivohevitra ny fampihavana-pirenena io anisany nanaradia ny CRN hatramin'izay nandritry ny fotoana nijoroany io nanomboka 2022 anisany fondateur nananangana an'le hoe vondrona tamin'ina zay nanao fianambe tamin'ny heritaona tamin'ny volana aogositra zany hoe zay dia efa nikarika hoe nanana concept na réconciliation nationale mazava zay afahana mamoaka ny firenena amina situation sarotra be zany dia nieritreritra tamin'izay dia hoe ny réconciliation nationale la afahantsika manao refondation de la nation dia rehefa misy ny refondation de la nation dia tonga any amina développement réel de Madagascar tsika zany hoe tonga any amin'ny vahoaka amin'izay lay fampandrosoana zay nitadiavina isan'andro san'andro tiako resahana dia zao hoe lay fampihavana-pirenena iainantsika amin'izao fotoana zao araka le nieritreretinay le nikaroana hevitra amampolo taonany mandraky tiany androany ve zay zavatra io dia teny zany manao hoe za tsy handeha lavitra fa ny tenako dia anisan'ny nandray anjara tamin'ny fionana tamin'ny fahadimy enina 7 martsa 2024 conférence régionale zay natao tao palais des sports mpandray anjara tao ahako ary anisan'ireo andray anjara any amin'ny conférence nationale amin'ny faran'ny volana aprily sy ny voalohan'ny volana mai zay lany ny fidininy vomera fahatelo satria 5 isaky ny vomera zany vomera telo izy tao vomera fahatelo dia 5 zay no voafidy tao zany tao anatin'izay ny zavatra tsikaritsako dia zay hoe eo aloha zany lay nitondrana n'le adevitra tsy mampanina fa tsakakevitra le izy zany hoe misy hevitra tsakaina dia misy fanontaniana napetraka fanontaniana raika amby-roapolo no ny ezahana ny valiana mpizaika fa raha azoko tsara dia le fanontaniana zay ny fampizarany izay 5 rahalahy tery MCC vato niaraka tamin'ny mpitarika ny fiangonana dia teo amin'ny 3 teo zany hoe misy ambina fanontaniana tsy hitanay zany tsy nomenanay zany za tsy mametsiny mihitsy amin'ny FFKM zavatra tsikaritrako dia ty ao anatina vomera ray raha natao amin'ny vomera nisanay ohatra azo fikaresahana zany satria tsika nge anatin'ny fangararaha-kevitra koa tsika mitady le vérité réconciliation donc afaka miteny tsika aminatin'le vérité dia hoe vomera nisanay ohatra dia tena anankiray iny fomba fiasanay teo vomera ray mpitarika dia mpampakateny ray fa tao amin'ny sasany dia flombo-mera telo dia amin'ny secrétaire sady rapporteur teo amin'ny telo teo ary raha tonga dia ho resahako le izy dia zao manana fironana amina flo anankiray fa miotikodina fotsiny ao anatin'ny hoe ty pasteur ato dia tia avy amina syndicat sisisy za afaka miteny an'izany tiako tenena amin'izay dia hoe lasa tsy araka le nieritreretana azy manahy zany amin'izao fotoatra zao manahy dia eto amin'izay ny tiam-piavinana manahinikajy hoe na ny fomba nitondrana an'le hevitra randraindray tany vomera sasany zay betabe moa nisy mpitiambina GMC nanasika an'izany misy namako marobe dia hoe tena mizarazara anatina syndicat fotsiny izy minakavy ny sasany mizarazara anatina karazana fikambanana sy ONG fa zao mivansaray ihany reo nefa zay mivoolona anankiray dia roa zany le lalana ary zay mampanana ny fampihavana-pirenena dia ohatry ny ahiko le izy hoe hanadio olona anankiray zany hoe tsy mahita lalana io olona io amina tontolo politika amin'ny fomba hanadiovana azy fa mety voageja be loatra izy na ny orinasany io na ny fomba fanaovany politika sinsisy io dia na ny politika akabean zay tiano atao dia lasa nidiovina ao anatin'lay fionana fa eo koa lay mpitondra amin'izao fotoana zao fahitako azy dia hoe manoloana n'lay instabilité politique sy le situation zay mafy be amin'izao fotoana zao dia hoe eritreretina fa irenforcena n'lay régime en place ka za zany dio zay lasa manaika liany tsy araka le concept zay nieritreretinay le izy zany
fa eo moa tsika mbola andeha ny adevitra hitasika eo ny amiral Ratsiraka nyteny hoe alao velarina le izy ohatra mifanohitra amin'izay resaka ao zay le ny fanazavana na mety mamenao an'izay ihany koa na tsy mivantana aza hoe misy an'izay letsoko zay zany dia mila velarina kokoa le izy amin'le ho avy io ndao raha tsika vetivety ny fanazavana amiraly Didier Ratsiraka. Oka mba hivelatra isandraka ho an'ny malagasy rehetra le fampiavana-pirenena. Voalohany tokony tafiditra ao ny fiarahamon'ny pirenena, ny antoko politika ngeza sasany, ny antoko mpivavahana sasany. Ny silamo anefa nasainay ho tonga eo hoe nino afa ho tonga eo zareo, ny adventiste ane tokony ho tonga eo hoe, ny mpampianatra ane tokony ho tonga eo hoe, fa manaraka zany ny magistrat, ny administrateur, ny dokotera, ny ingénieur, ny tantsaha tokony ampidirina ao anatin'izany ko, ireo gadra politika tokony ampidirina ao anatin'izany, ary ny olom-boafidy ny ireo ray aman-dreny ara-drazana. Ka amin'izay tsisy ilaza tsony fa hoe tsy mahasolo tenan'ny vahoaka ireo nivory tamin'ny 7 avrily voalohan'ny volana May ato tsy tokony ferana hoe mijanona amin'ny 5 May ane amin'ny 2 May ane izy fa raha ohatra tsy vita 2 May dia atohizana amin'ny 3, 4, 5 May. Raha ampirenena ty tompoka tsy azo velona hoe amin'izao ka hatramin'izao dia vita amin'izay. Andriamatoa Erika Ratovy Mianjanary, tonga dia meko anao ny fitenenana zay ny fanazavana amiraly Ratsiraka. Izay ve le lalana ivoahana zany ary raha nambaranao teo misy an'le anankitelo fanahina aloha zany tena nivotra teo e, dia misy an'le fototra telo nambaranao teo resaka neutralité, indépendance sy ny impartialité ao anatin'le izy tsy efa vahaolana ve zay natolotry ny amiraly Ratsiraka zay amin'le toyan'le izy zany hoe tsy miresaka an'le fomba nanaovana azy teo aloha fa ifamorositsika zany zao. Voalohany aloha tsy misy afaka mitompo teny fantatra fa manana ny vahaolana tokana mahavany firenena amin'izao olana izao. Manarak'izay mikasika ny fanehoan-kevitra ny filoha Ratsiraka teo, somary tsy tena mitovy hevitra aminy amin'izay lafin'izay ho azavaiko ny hevitra. Ny zavatra misy eto amin'ny firenetsika dia mifototra amin'ny fampifangaroany natao hoe essentiel sy accessoire. Ny ray aman-dreny mpampianatra professeur mikaroka amin'ny lafin'ny filozofia mahalala tsara ny zavatra voalaza ny Aristote ao anatin'ny éthique Nicomaque. Milaza izy hoe agissons donc pour éviter que l'accessoire ne devienne plus important que l'essentiel. Zay ny zavatra hitako mitsanga ary hotazoniko mandritra nyty radikako amin'ny teny malagasy dia hoe ndaotsika rehefa manao zavatra mba hametraka ny lara-pahamehana voalohany vao ny zavatra tsy dia pitsopitsony manaraka an'izay aoriana, fa isika indray matimaty ny pitsopitsony dia le tena vaindohan-draharaha adinontsika ao anatin'ny fanaovan-javatra ary hovahavahaiko eo anatin'ny fandraisako fitenenana mitsitapitapy eny ny anoanako an'izay hevitro zay. Fa raha resaka fampihavana-pirenena ny fahitako azy manana ny heviny zareo anatin'ny CRN ohatra navoakany ao anatin'le manifeste de la réconciliation nationale, fa raha ny fahitako azy ny hevitra tokony anaovana ny fampihavana-pirenena dia miainga aloha amin'ny olana fototra, tsy maintsy jerena ny fototry ny aretina vao afaka hitsabo ny aretina isika. Ny olana fototra akoatran'izay tsy fantatra tanora ny zavatra fantatra ohatra itsika tanora ary zany dia ireo filoham-pirenena 5 tafiditra ao anatin'io no manana olana voalohany indrindra. Famireza-potoana sy fandaninandro ny fieritreretana amiko hoe amin'izao dingana misy atsika zao ndaotsika ho any amin'ny faritra sahady, raha misy anankiroa sahady ao anatin'le 5 tsy voafefa lasa nanakatom-baravarana, ka raha tsy voatsabontsika izy anaky 5 ireo voalohany indrindra sarotra amintsika ny laza fa manana lalana antsika, manana didy ndeha ho any amin'ny faritra. Raha ozy izy ny teny malagasy hoe ny antratra tsy lavo ka tsokoa rainy labe, ohatran'izany no entin'ny fampihavana-pirenena fahitako azy ankehitriny. Andriamatoa Solofrone, mahafinaritra le fanamariana ataon'ny namana Eric zay
mpandalina manokana raha dika am'ty malagasy agny dia ny hoe fanadiadiana ara-tsientifika ara-tsiansa ny fototry ny fisehoan'ny olana ara-piarahamonina zay gnamizy raha amin'ny akapobe zay zay mahafinaritra le fomba fijerinao azy ary anao nytanisa momba ny Aristote fa ny anaram-bositra nomenany Aristote dia hoe Aristote le liseur zany hoe mpamaky boky anisan'ny olana amin'ny tena miseho amin'izao fotoana zao dia satria efa tsy dia mamaky boky loatra intsony isika ary na ity zavatra ty ary na latolotra laizanaiza dia tsy mahatoky aho hoe nisy namaky ve zay zany le olana voalohany zay lazana faharoa itsika zao miopana am'le hoe réconciliation nationale efa diso sady na le fiteny azy satria misy olana fototra tsy avy amin'ny fifandraisan'ny malagasy samy malagasy fotsiny fa avy amin'ny fifandraisan'ny malagasy sy ny sehotra iraisam-pirenena ianao ve namana Eriky sy tika rehetra zao dia anaiky zao sary zao fa hoe mbola zao ny endrika ijerenan'ny malagasy ity sary tya no sary tanana voalohany nataon'ny olona tany amin'ny andron'ny portugais 1500 l'an 1500 rehefa nitsidika teto izy nandeha sambo dia nahita olona eny amorontsiraka dia naka pensiliazy dia nanao sary dia sarin'olona lavatenda misy tandroka io zany mety avy amin'ny olona eny avile hoe kaka misy ampondo dia misy soratra eto ambany eto azadiny fi sary io zany dia noentin'ireo le portugais reo nakany amin'ireo paparay masina amin'ireo théologiana ohatran'izao ny ponina Madagasikara dia zao ny voasoratra ato voici la figure d'un monstre trouvé dans l'île de Madagascar ty zany ozy izy le karazana biby hita tao Madagascar tao akaikaiky ny Afrika dia tany sainao le sambo nandehanany zareo dozy izy ce monstre est d'un naturel doux zany hoe mora tsotra io bibo karazana bibolona zany ary mahafinaritra miteny teny tsy fantatra loatra dia hoe aveo izy dia nanontaniandreo mpitondra fivavahana dia hoe azo atao batisa ve io bibolona io zay hita atao Madagasikara dia ozy le mpitondra fivavahana hoe zao e ampianaro izy ome fanabeazana ka raha hitanao izy fa mba tena mitombona zavatra teneniny ary misaina zay le hoe il raisonne dia hoe ataovy batisa dikan'izay zany mbola misy olona tonga eto Madagasikara mbola zao ny fijeriny ary mialatsiny aho fa nisy namoaka nareo mpanoa gazety mihitsy namoaka tamin'ny enao anjery teratany teto anisan'ny nanana andraikitra nefa dia sany teny hoe malagasy ozy dia mbola babakoto ary ny farany mahay amin'ny malagasy ozy izy a dia zara raha mahatratra ny avo ny fitombenany babakoto mamenatra raha ohatra ka mbola zany no fomba fijery satria raha zany mbola fijerinao le malagasy tsy avana aminao mihitsy le olona zay aloha zany ray le hoe sehatra iraisam-pirenena omeko tsirairay nareo fahatserovana zao fandalovana eto amin'ny anina zao zay zany le hoe tokony hitady ny hevitra koa tsika hoe mba handresen-dahatra reo misehatra iraisam-pirenena fa hevitra diso zany zay aloha zay voalohany le faharoa am'zay le hoe réconciliation nationale tena marina io ny fitondrana ny fandimy rehetra teto na iza dia nametraka ao tao anaty lalam-panorenana hoe ho tandrovana toy ny anak'Andriamaso ny firaisam-pirenena dia ny fangaro tao zany le hoe misy olana zany matoa hoe raha vo misy olana ka dia vaky le fiarahamonina ary zay le mahatonga ny hoe alaim-panahy foana tady vadika adim-poko disadisa isam-paritra tsy mety vadika adim-poko misy zany hoe ao ihany le disadisa ka zay le hoe aza disona le izy fa misy ny sehatra iraisam-pirenena ary misy ny sehatra eo amin'ny samy malagasy eo amin'ny samy malagasy le fanazavana teknika netiny Erika Ratoviny Menjanary teo hoe efa vaky le lohany dimy hoe nitarika an'le fampiavanana hatrany amin'ny voalohany inona ny atenaina amin'le toy ka ny tena marina zany dia zao marina mihitsy le teny namany Erika teo hoe tsisy olona hatramin'izao afaka hiteny hoe za mpampiavana tanteraka ary ianareo no ampiavanana fa tsy misy malagasy afaka hiteny hoe za tsy manana olana
fa anatrany amin'ny fomba mampanao ary ny tena votoatiny le hoe mila kabary amin'ny mariage dre de fanadedina hoe taranak'olona azo alaina vady ve ty sa le voararany fomba mampanao hoe tsy mahazo marivady za mahafantatra fa ariam-bomandroso zao de misy an'izany mihitsy hoe tsy anonona le foko a fa raha vofoko ohatran'izao de votongo zany de isy ny fianakaviana hoe mialatsiny fa tsy afaka hakanao vonato ahoana no avy le fampiavanam-pirenena zany am'izay le mpitarika no efa tsy miavana zany zao aloha aloha mba ndray fiteneny reny hafa indramato Gislain ve ia gamba ny teny anankiroa misy teniny erika teo sy teny ray mandray mpampianatra tato tiako tsy mpianakely raisiko neny erika teo hoe misy olana fototra le izy de izy dimy mirahalahy efa niala ny anankiroa telo sisa de za de hiteny hoe toroa ary sisa satria na ny anankiray am'le telo ary ohatrany efa mametraka sady na tsy de tena mametraka condition ary izy de efa mametraka hoe araky narahantsika teo aleo mba hivelatra lay fampiavana-pirenena de te anontany aho eto hoe raha tsy hoe kenyle anankiroa ambiny ve zay teniny amiraly zay tsy ho velarina le fandraisana anjara am'le izy de hisintaka ao anatin'le processus koa ve ny amiraly de vo misintaka izy zany de telo sy roa de hoay zary ty fampiavana-pirenena ty zay le fanontaniana de zay zany le zavatra anankiray olana hoe lasa mandringa al izy ary raha vao zay no miseo de mety tsy ho vita zany le fampiavana-pirenena satria ilay olana fototra ary no tsy efa ao anatin'ny tsony ny olana kely manko de nanao fanambarana izy de milahy tamin'ny 15 janvier 2015 teo de ny haiko fa tompon'andraikitra hozy izy izahay tamin'ny zavatra niseko teto amin'ny firenena ao ny nety ao ny tsy nety ka niterakaratra izay fanambarana nataon'izy de milahy ny olana nefa lay ratra da ty amintsika vahoaka de maninona izy de milahy raha ty amintsika vahoaka no mandefa an'izay fekenkeloka izay mba ho tafiditra tsara ao anatin'le 4F fa ny FFKM hoe voalohany amin'le 4F fekenkeloka fa lasa ohatry ny manao confesse ry zareo de le piconfesse pampicofesse no miresaka zany hoe izy de milasa ndray mandreny FFKM tsy fantatra zay konokonony ao de eo ny olana hoe tsy andeha lavitra le fampiavana-pirenena raha am'izao endriny hitondrana azy izao fa niombokevitra amin'ny erika am'izay de teny atsipoko kely am'le nyndray mandreny tato hoe avy any amin'ny fototra mihitsy no tokony angana am'le fampiavana-pirenena satria tena olana avy any amin'ny fototra olana teny aiko te tokony isy fampiavana-pirenena ara-piarahamonina naka-hevitra izy te hoe olona andeha akavady mbola fotompidorina tsara io azo vadina ve sa tsy azo vadina be dehibe zay ohatra zay azo jerevana ao ohatra niaraka fivavahana maro de maro am'izao ny atoko mpivavahana sasany tsy nifampiditra trano amin'ny atoko mpivavahana sasany zany zavatra zany de mila fampihavanana ihany ko ko zay le teny akotary ampiandohana hoe tokony izaratelo tsara le fampiavana-pirenena mba hampandeha azy eo ny ara-politika ny ara-ekonomika ary ny ara-piarahamonina de raha ny hevitra ao de tokony atomboka any amin'ny fiarahamonina aloha le izy any amin'ny fiarahamonina ngamba ny tena zava-dehibe indrindra satria izy de milahy efa tsy fanaraka ntsony aloha ho azy ny azy fa itsika ty amin'ny fiarahamonina aloha tsika aloha hiavana zay koa mety ahafahana misoroka n'le kajy politika ataon'le filoham-pirenena mety ahafahana misoroka n'le kajy politika zay zavatra zay satria araky ny namana teo ihany hoe rehefa tonga any amin'ny région le izy akaika olo efa manana freina politika ihany le mandeha any de tsisy zavatra mandeha am'lony ange zany satria zavatra efa hevitra avy any ambony ihany mety nary ambany ary fa ny raha zafamanatany ahoana zany netrihana n'izany rehetrarehetra zany inona zany no atao satria zay ny zava-misy olona vitsivitsy olona roso telo no atosika lasa antony le fampiavana-pirenena ny endriky ny fampiavana-pirenena eto Madagasikara zao tsika tsy mitovy ny tany Afrika Atsimo ny tany Afrika Atsimo le adina niseho tao anatin'le apartheid ny fotsy sy ny mainty zany de iny niteraka fitrohan'ny mainty hoditra manoloana ny fotsy hoditra zay vitsy anisaka nefa nibahana teo amin'ny fitantanana amin'ny fiainana ary tsy nahazo ny mainty hoditra rariny dia nahitana fahatolona marobe ary na ny fianarana na ny seha-pitantanana sisisa dia nanjakany fotsy hoditra da teorina rehefa navaoko mandeha lahy 91 dia sa 94 nefa niravany nbe 91 94 izy no filoha dia nisy le fampiavana-pirenena tsy mitovy zany
ny anazy de tena misy ady mazava tao io ny tany Rwanda de tena génocide sy crime contre l'humanité teo ny Tutsi sy ny Hutu zay nafataratsika tamina manetsy ny maro ny maty de mitady réconciliation izy zany hoe nisy ady tao zany bon ny eto amitsika ny niainatsika tamin'ny 47 teo amin'ny vahiny sy ny vazaha zay mbola misy ampahana vahiny tonga eto ny niainatsika rasy hoe iverina ara-tantara mihitsy zany tantara taloha na tongavan'ny vahiny satria azadiny mbola nisy adevitra ny hoe ny mpanjakan'ny Merina ve ny mpanjakan'ny Madagasikara tany defa nila réconciliation tany defa adevitra ary tany koa defa nisy fanongana mpanjakana teo amin'ny Radama sy ny sisa tamin'ny fanjakana zay mitsotra fa dingadinganiko izy ny ady taty amin'ny 71 vao maly tsika premier avril 71 ny monument no esengeza be tany Atsimo zay misy Amanarivo maty tany fanjakana Pisodi zany ary izany isy fotoana niona tamin'ny tompon'andraikitra tao anatin'ny PSD voaingana kely de ozy ny PSD betabinga ny fanananay ny mpiteny ny zavatra anjaranay ny mpitehana izay vavolombelona ary izahay de mahatsapa mihitsy fampiavanam-pirenena miankina amin'ny tantara indray zany no apetraka hoe tena tsy maintsy tokony hojerena de n'izao hoavy a zany dikan'izay de hoe nisy koa ny 72 nisy ny 91 nisy ny 2002 nisy ny 2009 de za aloha mahita hoe raro ny sitsiny any le fionan'le filodimy logika zay satria ny fanongany reo président Zafi Albert atyana azy tiana nanongana ny président Ratsiraka président Ratsiraka voaonga ny président Marc Ravalomanina tamin'ny alalan'ny fifidianana natiana anazy tiana nisy olo ny président Ratsiraka be da be araka ny nambarany tamin'ny 7 février maty tsika nareny zany hoe misy olo koa inge be da be maty tamin'ny 7 février nandray anjara tao anatin'ilay etsika nanesorona président Marc Ravalomanina président André Rajoelina nanaisitra ny président Marc Ravalomanana président Rajonary Mampianina namiteny ary izy hoe za ngesy tafiditra anatin'ny ady noho ilay situation rehetrarehetra ny le candidat de substitution sy sisa de tafiditra tsy fidiny zany hoe ao anatiny izy zany ao anatiny izy ka oza hoe le fampiavanam-pirenena tany amin'ny concept namolavolainay azy a de fampiavanam-pirenena eo ampitondra sy ampitondra aloha fampiavanam-pirenena eo ampitondra sy ny mpanao politika eo ampitondra sy ny société civile fampiavanam-pirenena eo ampanao politika sy ny mpanao politika fampiavanam-pirenena ara-tantara mila tady avitsika isika mila manoratra ny tantaratsika namana enkatsa sabatoza le sarina biby teo a fa raha mijeritsika ny tantara ny firenena malagasy misy an'izany boky zany any boky be da be zay mparitaka mpampianatra mipiaraka moa ny zokobe rahalahako rasolofirene malala tsara fa ny akamaroany boky ny tantara ny firenena malagasy de ny vahiny nanoratra azy donc mbola manao fampiavanana ara-tantara koa tsika mahafantatra hoe iza isika malagasy avy aiza ny evitsika inona ny olona eo ko le hoe fampiavanam-pirenena eo ampitondra sy ny vahoaka satria na tsy ary voafitaka foana le vahoaka satria mindrana fahefana tany aminy le mpitondra de nomeny tamin'ny alalan'ny latsabato zay nanaovany sony nefa mbola iresaka amizay tsika rehefa aveo fampiavanam-pirenena eo amin'ny vahoaka samy vahoaka eo amin'ny tandro filaminana sy ny vahoaka zao iainatsika zao ve ny concept de la défense nationale la zao hoe mandripaka vahoaka ny mpitondra ny mpitandro filaminana zay hoe ary ty ny tena voaingana kely vo tamin'ny herinandro tsika iresaka amizay tsika rehefa aveo satria enko tamin'le tay mandresanao te de hoe raha rahampirenena ozy lay général zay rehefa nanontaniana tamin'ny sabotsy hoe tsy maintsy niainay aloha no arovanay zay vo mijery ny hafa dikan'izay izy manana basy aza matahotra ny eny marina fa ianao vahoaka kely zay tsisy basy fa tanapolo mila mitandra zay le tiako tenena hoe eo koa le zavatra nitranga tamin'ny Mananjara tamin'ny Feniriveste tany Nosy Belleville tany Morondava nisy mpitandro filamina be da be nisy fotoana koa taiza tany Atsinana Madagasikara tany isy azay ka manafika akazerina le vahoaka zany hoe ndraindray misy tsy fahatokisana mila fampiavanam-pirenena zany mila lalina zany eo amin'ny mpandrara sy ny mponina ary indrindraindrindra eo amin'ny malagasy sy ny vahiny misy tera-tankarana ny teny hoe zahay efa zato taona teto fa tsy nahazo ny nationalité malagasy e alors manino zany tsy problème zany amiko fenao aloha mila miresaka an'le malagasy hoe ataonao inona dolo reo fa nanao malagasy bodonao reo
reo tany reo ohatra ary angakaingana kokoa ny fahazon'ny karana le nationalité française mihoatra n'le malagasy indrindrandrindra ianao zao raha ivoaka ny velany za miteny anao namanainkaja impira nangataka taratasy fivoana viza ivoaka ny France ray fivoriana ray lafi ny arakasa fa tena na mazava ara motif angatahanao azy de tsy mety mahazo anio inona ny antony ary akoatra ny tsy fahazonao aloha tsy fantatra zay ankety anaovan'zareo azy de zao sady tsy miverina ny droit de visa anao le droit arotsakao lay assurance ihany ko zay alohanao any amina assurance dia ampahankely no miverina tiako tenenina de hoe manomboka io fiaonan'izy de mirahalahy io fa reny hoe mitsokan-darina sesisa reny moa paipaikady politika reny logika zany satria Andriamatoa Zafy Albert nefa ela koa izy nitaiky ny fampivanana io e zao ara miteny aminao ako marina fa hoe autorité morale ny FFKM fa zao nefa misy FFM inona zany zao ny asan'ny FFM manoloana ny FFKM au départ amin'ny filoham-pirenena tsy nakasitraka firy an'io FFKM io fa hoe zany io tarika de tro ny orienté tany amin'ny FFM niendriky misaika anaovana an'le fampiavanana ny FFM ndray zao tsy hita hoe inona no ataony etsony netinetindray le enjeu tao anatin'le FFKM de nakisaka indray le FFM ary zay misy ny information azoko am'izao fotoana zao teanao ny FFM nefa tsy afaka mihetsika satria raha ny tena tokony ho izy de zao filakevitry ny fampiavanana malagasy zay ny FFM ao anatin'ny lalam-pandrenina 520 ny lalam-pandrenina de hoe conseil ny fampiavanana malagasy zany hoe tsy mifanalavitra ny FFM ny fanontaniana tokony apetraka de hoe raha andeha le fampiavanana tsisy maratsy mifandraisana anjara atanany FFKM zay ny antsony foana hatram'izay zay mba nizokobe rahasolofika eny fa ho zay hoe atao hoana le FFM na io raha vatsika de misy oba le tenen'ny président Ratsiraka hoe existence légale le tenen'ny président Zafy ihany ko zay zavatra zay mo plutôt ny tena teny an'izay zany aiza zany reo am'izao fotoana zao lasa miraviravy tany le androm-panjakana zay andoavany fanjakana vola sy ny vahoaka daoara raha tsika aloha ny hevitry ny sefa fifa isan'ny napetra-panontaniana ihany ko mahakasika ny resaka fampiavana-pireneny ty fiarahamonim-pirenena ity moa zany zay tsy nitsahatra namoaka fekevitra trany nandritran'izay fotoana lavalava izay mahakasika ny fizotra ny raharaha-pirenena dia ny fanontaniana apetrako aminareo hoe ny FFKM ave androm-panjakana mikarakara fampiavanana dia ozy nareo to tsy androm-panjakana mikarakara fampiavanana ny FFKM ka dia voavaly le fanontaniana ohatra ny hafahafa ihany io zany aloha dia efa hafahafa ny FFKM tsika ao anatina voalaza ao anatin'le lampanorenana inona moa zany oza hoe atao mangidy tenerana ekeny fa laïque ny FFKM mange tsy laïque dia manahirana foana dia tonga dia misy varavarana misokatra hoe fa maninona ny tsy ampidirinareo ny silamo fa maninona ny tsy ampidirinareo ny finoana hafa manahirana foana le izy dia zay zany dia fa akoatran'izay manahirana amin'io le zavatra atao amin'izao fotoana zao avaizany vola nareo hoe tsy manontany ihany nareo mpanao gazety hoe avaizany vola ampiasaina amin'izy io dia teti-bola sora-bola aizao miteti-bola hitondrana ny fanjakana ny raharaha-pirenena no amatsiana ny le zavatra fiaona samihafa tao dia aveo le izy tsorona fa ohatrany somary zareo samy filoham-pirenena manao fitaovana ny fampiavanana ohatrany fampiatsara velatsia maninona ro zareo raha tena mifampiavana tanteraka mihitsy dia mampiseho ohatra amintsika voaka malagasy hoe zao no tena fihavanana hatramin'izao nge mbola eny mety izy rehetra fa misy tena tsy mifankahazo mihitsy dia lasa tsy azon'ny vahoaka tarafina akory zany irosoana amin'le tena fihavanana fa ny resaka fihavanana be dia be mihitsy ny zavatra tsy maintsy irosoantsika na oela na oainga ny eto Madagasikara ary miditra lalina mihitsy amin'ny tantaram-pirenena rahantsika mamantatra ny tantara dia rahantsika miaiky hoe ohatra zany hoe zao ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena ity dia misy fifamelana ataon'ny taranaka teoriana na dia misy fifamonoana sy fifandrafesana beara tamin'ny razambetsika tany aloha tany ohatra nge zany zao anisan'ny zavatra tsy maintsy irosoantsika na oela na oaingana dia amin'izay tsika afaka miditra mihitsy amina
milamina kokoa amin'ny resaka inona ry zany amin'ny resaka fampandrosoana amin'izao nge be deaibe ny orinasa zay milaza hoe zay tsy avy aty aminay tsy mahazo miasa aty ary tena manao inona moa fefy barage noho zay antony zay hoe zay tsy mpiavy aty aminay dia tsy mahazo miasa eto amin'ity orinasa zay mijoro eto aminay ity raha tsy malala fa misy zany zany ve ny iainatsika zany ange mahatonga an'le hoe ilaina le tena fampivana tena lalina mihitsy amin'ity firenentsika ity. Ya zay ny hevitry ny sefafi Andriamatora Solofrene ny fanontaniako somary tonga dia avantako ahoana ny fomba anasongadinana ny fampihavana-pirenena tena andraisan'ny vahoaka anjara zany hoe tena ahitan'ny vahoaka tombontsoa manoloana ny kajy politika ny mpanao politika izay fantatra ihany koa fa mpanao politika dia tsy maintsy hanao kajy politika ny mpanao politika fa ny vahoaka malagasy tena fampihavana-pirenena ahoana ny fandehany. Hita miariary fa misy le kajy misy ny kajikajy ary misy ny afetsifetsena misy tena mampiatra mihitsy le hirany maleo hoe midikodina le tsy ity tantsika ity mamaiza fetsifetsy sao de la de mikody fa manao fanamariana aho ny afetsena tsy azo atao foto-kevitra hitantanana raha-pirenena raha te-ampiavana fa ny fahaizana miaraka ary mametraka tanjona iombonana ary mametraka ny olona zay manana ny traikefa afaka mamany olona ny etaetany be sy ny maro zay no manamafy orina le fampiavanana za zao de afaka miteny amintsika ataon'ny foko mike ahoana moa ny anaiky fampiavanana am'le olona zay narampakevitra fa ho amidy ny faritra ivelomany noho ny fasimaity ary napietsi-poana mihitsy tsy mpanao politika teo tsy toizako le anarany any satria mandany mifangaro ana amin'ny anarana mpitondra fanjakana zay misahana manokana projet présidentiel teo mpanakanto tena ny teny mihitsy izy hoe tena ohatrany olona tsy nianatra mihitsy ny mandray zany fala-pakevitra zany manina tsy mba manao fanadidina ifotony zay vao milaza hoe omena ohatran-drano io faritra iveloman'ny olona io eo zany le hoe faharoa iverenako kely le momban'le hoe amaivalina mako izy io fa misy olana goavany eto raha tsy resaka fa tsy nyresaka karama io le hoe fifandraisantsika indrindra amin'ireny orinasa vaventy eto reny zay mampiasa teratany vahiny sy ny teratany malagasy tena miopampana ny elanelana mary karama miopampana ary matoa am'teny zany de niainako le izy ary tena nampivaraontsana hoe tsy anaiky azao no vina satria raha ianao zao ohatra mandray an'izany ohatra hoe 3 millions par mois ny azy mahatratra 100 millions mensuel farafakely zany hoe natambatra azy ny raisinao anatin'ny heritaona mbola tsy ampiny atsasany raisina anatin'ny ray vola ahoana ny anekena zany eto amin'ny taninao zany le tena hoe mbola misy mihevitra ho ohatrany hoe mbola ity zany ny zavatra ray zany lelolony aterak'izay le lololony aterak'izay misy dirana-pirenena tojerena mihitsy satria zao manko le malagasy manana toetra miaritra zay izy mifanakaikikaiky raha ohatra te resaka anao anao resaka Aristote tsy mifanakaiky amin'ny hevitra Aristote izy fa mifanakaiky fomba fijery ny stoïciane raha ohatra ka ny grika zany resahana zany hoe ny stoïciane zany zao de miteny izy hoe supporte abstiens-toi zany hoe zakao ary aza miteniteny miareta mitovitovy aminao bolana be tsy misaraka hoe magneky tsy mahafolaka ambozona zany hoe alao miaritra fa zao izy miaritra io mameno kapoka izy io olona everinao maleo mifana na de mijaly ary mitsikitsiky io avy le andro any tena mivady tanteraka am'izay ty mivoaka le zavatra le alahelo rehetra le biby eo anatiny io satria tsy tatontsony le izy ary eto de misarika ny saintsika nampietsi-po ny teniny filohan'ny cour suprême vaovao zay napetraka ny fanamby lehibe o izy miandro ny fitsarana de ny hoe ahoana ny amerenana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana satria manino am'izao fotoana zao zany misy endrika fikomina maro samihafa mandehandeha any ananiny any de tena mivadika io le hoe fitsaram-bahoaka io tena fa hoe misy vahoaka maro zany am'izao fotoana zao za moa de mba taitra mihitsy afa ny gazety anankiray namoaka hoe la gazette izy io Madagascar est parmi les pays les plus corrompus
anisan'ny firenena faran'zy ialan'ny kolokolo ary voalaza fa ao anatin'ny fitsarano no anisany tsy avilivily mihitsy ny resaka ao zany teny ilana ezaka satria ataole olona oana nandeha niakatra fitsarana izy nisy olona nandrobany taniny ankeriny amin'ny fomba bontolo avy eo izy no resy eny fitsarana satria manino noherin'ny vola iny olona iny namody an-tanàna any ary izy filaza zavatra tsara momba ny fitsarana izy fa tena loza miantona ho an'ny ameza koa zany de zao vahoaka zay fa tsy olona vahoakanao politika andrasoko zao zany tena tiako tenena de ty manko e tokony hitandrina atsika satria le olona nangeza be le hoe fifandraisan'ny malagasy misetry iraisam-pirenena tsy voavahy raha tsy miray ina aloha tsika zay ny ilana le hoe réconciliation nationale aloha ary ny tena kitso ifaharan'io réconciliation nationale io tsy vitany hoe mifandray tanana de vita fa le fanarenana ny toekarena mba tsy siny le hoe zaragegy ao amin'ny faritra anankiray no hitrandrahana zao raha tsy ilaza fa tsy analanjirofo nefa nalanjirofo nisa vosokajo faritra farany mahatra indrindra eto Madagasikara zany hoe mila zay le hoe fanarenana ifotony fanorenana ifotony toekarena io ny tena miandry atsika ary mialatsiny misy firenena sady efa mahita hoe oraraha ty satria le tombotsy famazatra atsika hatram'izay ne novery am'ty raha tanteraka ireo fondation io ireo no anisan'ny mivoy ao ambadika eo mba ampikatso io zavatra tiantsika katao io satria io no liriky iankina no avy no firenena reo mitady amatsy vola mba avena koa aloha le resaka réconciliation refondation ty ny tena miandry atsika ty fantanena mitovy andre mato Gislain Velo le katsikatso politika sy le afetsifetsena manoloana le fampiavanam-pirenena ka raha mihainony fanazavandray aman-dreny tato zao be faly satria totran'ilay efitra natsipoky tary am-piandohana no tena nivoizana ary zay zany amin'ny resaka fampiavanam-pirenena tiako tsindrina foana hoe avy any amin'ny fiarahamonina no tokony iangany le tena fampiavanam-pirenena mba ialana amin'le katsikatso politika avy any amin'ny fiarahamonina ho afy satria tsika any amin'ny fiarahamonina no misy ihany koa disadisa na tsy lazaina ary fa ohatrany lasa guerre froide le izy fa samy tahiriny any am-pony any araky ny hevitra ohatra no meno teo hoe ny vahoaka sy ny fitsarana nge tsy mifankahazo tokony izy zany fampiavanam-pirenena koa amin'ny fitsarana sy ny vahoaka ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana nge tsy mifankahazo fa tsy mampiseho an'izay miariary fotsiny de tokony misy zany fampiavanamiariary izy any aloha zany hatreto de tokony misy fampiavanam-pirenena ho an'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka zany hoe miainga any amin'ny fiarahamonina mihitsy mba atratrarana le teny indray aman-dreny tany hoe le toekarena satria rehefa mivany any amin'ny fiarahamonina miakatra amin'le toekarena amin'izay tsika le toekarena araky ny lazaiko teo ihany zay ndraisandray aman-dreny teo misaotra azy hoe lay faritra tena mamokatra adino fa ototriny alefany amin'le faritra hafa ny tombotsoa azo avy amin'le faritra hafa anankiray le faritra misy tompona ndraiky mpanjakana vita goudronné vita goudronné any fa raha makany aminay any andapany zao ambilo be voemara zany zavatra tena ridarida ny lalana makany aminay any atsianaka koa ohatran'izay nefa any amin'ny faritra ary efa namiko tsy maintsy vita keo zay ny teneniny flo nefa any amin'ny faritra iny no anisan'ny tena hoe misany koa vokatra andapa zany troisième grenier de Madagascar efa tsy jerevany any zany tokony isy fampiavanam-pirenena ara-toekarena ihany koa zay nga mba namanainkatso makany am'izany hoe tsika izao tena manahirana le izy satria le hevitra zany be dehibe zao miresaka etrika zao ry zalahy zao no mety fa de ahoana zany io zao rehefa miainga io fa tokony ho atsangana ho androm-panjakana koa hoe nytangalamena zany ianao an'izay miainga avy any fotony niantso ny brigade gendarme de ndao tsika iona ahoana le tena hevitra navanazy antany hevitra teknika atao amin'ny arikitsika fa lolo ifanerizafamanatano malo efa te amalomaty any no manahirana de zao ndeha antany ako raha misy afaka mamaly de afaka mamaly tsika firy zay ny assise natao teto Madagasikara firy zay ny conférence natao teto Madagasikara ny atelier natao teto Madagasikara ny afikasa natao teto Madagasikara ary za manontany ny mpianatra mivoaka manao boky reny lasaiza daholo reny boky reny tiako tenena de hoe ahoana ny capitalisena any reny hevitra rehetrarehetra mivoaka reny milaza ny
FFKM tamin'ny farandeo de hoe fatsakakevitra no atao tsisy maharatsy an'le fatsakakevitra fa impirina tsakahevitra ary zay tsika teto Madagasikara fa sao de itsika tsy mahay mampiasa an'le hevitra sy le zavatra ananatsika zay aloha novako fanamarina fa hoaiza tsika zay fanontaniana apetraky namana inkaza ny amin'ny fomba fijeriko de zao hoe apetrako le fanahiko hoe raha ohatra tsy mirectifie tira ny FFKM satria izy mivolaza fa autorité morale mitarika ty fampiavana ty ary zay tena naniry an'izany satria izy ary moa no ray aman-dreny antsony eto ary miombokevitra amin'ny président Ratsiraka koa hoe ampidiro ny silamo hitany hoe maro entsika igny misy any amin'asa na roa isanjato mivoaka malagasy misy ampino silamo tsy azotsika atao tsinitsininy zany ny ray aman-dreny toteny ara-drazana fa tsy le ray aman-dreny ara-drazana peut-être ministère sy ny sisa le zao manko ny problème lasa tangalamena dôla rehetrarehetra de mora koa le vidin'le lamba le salorana iny dia manahirana ka za ty teny ray aman-dreny toteny ara-drazana hitatsika zany iza moa mandamina ny problème tamananjary tsy maintsy nakao am'le mpanjaka le tompo tanàna tsy milamy io raha tsy tonga any satria iny ireny no miteny any am'le tomponandraikitra sy le vahoaka any fiarahamonina hoe naloha zalahy manginety vita zay ampy zay zany hoe mbola eno teny izy le any eny fototra io inona tsy anaovanana zay malakilaky raha ny Madagasikara am'izao fotoana zao de zay le mifangaro le izy mifangaro io le fanahiko de io zay hoe zany ndray io zay hoe matahotra lasa instrument politique de roa anadiovana tomponandraikitra anankiray zay manana fahasarotana toerana ara-politika sy eo misetry ny fiainana sy ny orinasany faharoa dia fatatsika amin'ny zava-misy am'izao fotoana zao be loatra le hésitation amin'ny fanapahan-kevitra misy be loatra lay tsy fanjariana eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena amin'ny akapobeany ka sao de hoe hitadiavana ny fomba hanamafisana ny tanjaky ny fanjakana am'izao fotoana zao le izy eo misehatra rehetrarehetra mihitsy de idirana zay le hoe lasena ny FFM fa nidirana le FFKM le en jeu zany io ny antony mahatonga hiteny manao hoe aiza ny vola nresantsika teo de logika be za nahazo vola tamin'ny farany teo nandray anjara tamin'ny atrikasa teo Tanalamango zay nahazo zay zany ke logika anatin'ny fangararana nambaratsika zany baka tsy fitiavan-tany rasolko amena de nraisina ka mena de nraisina zao manko le firenena nitadiavana fa ahoana nareo mandray vola eno tsara ty midébloqué ny vola avy aiza avy any amin'ny fanjakana aiza midébloqué ny vola avy any amin'ny fanjakana ny nay raha ny fanirinay tamin'ny 2012 nitondra ny FFKM io de hoe nisy fandraisana anjara avy any amin'ny rehetra zay mpandray anjara teo amin'ny 1,500,000 francs teo eo zay nandritry ny fiaonana teny amin'ny CCI Vato zany hoe raha matsiaro tena ohatry ny famadihany io hoe tompon-draharaha za fanira za foanatany de zao ny anaty famadihana zay mbola hitiavako an'le kolotsaina malagasy amin'ny endriny marobe tsy le famadihana fa le fomba fandraisan-tany rehefa mahatsiaro teny tompon-draharaha izy de zao tsy tenenao fa tonga de misy makakitay eo de misy makarano de misy manovary eo de misy mitiapa-hena sisy zay le malagasy tsy tompon-draharaha zany ka justement rehefa mieritreritra an'le intérêt izy araky ny teny zokerika teo de zao vatsy vola io satria mety lavitra sisy tsy mampaniny zany fa ozy hoe mitady vola am'izao fotoana zao ny mpikarakara zay manolotra sosikevitra manao hoe avelao le mpandray anjara eo no hitondra ny aporona am'izay izy matsiaro raha teny ilainy le fampiavanana de mitondra izy raha ao anatin'ny telo andro ny tenen'ny président Ratsiraka na efatrandro na 10 andro raha ohatra ka 50,000 francs par jour no tokony endrikendriky ny sakafo sy ny fandaniana amina olona ray de ampandraisan-jara izy ao anatin'ny 10 andro de n'izao izy de efa miomana satria ho afaniry de everiko fa ngeza be no hitondrako-hevitra ao anatin'ny fampiavanam-pirenena satria ozy aho hoe ty mbola tsy vita zao ty mbola vao manomboka tsika mbola lava be ny lalantsika andehanantsika ary ny atongavandreo 500 isa reto olo reto koa solotena-mbahoaka sy sisy fa misy olo-tena vondrona maro be koa fa misy paikady zay le titena mila mirectifie tira aloha ny FFKM ratsy zany viditsika lafo ity fampiavana pirenena na conférence nationale zay atao atso azy ty de manaroatra amy teny manao hoe mba ahafahatsika mametraka tsara fa tena endrika nasionaly fampiavana-pirenena io ary mipakany amin'ny vahoaka de tokony iezaka ijery zany am'izao fotoana zao ny anivon'ny FFKM za tsy miteny hoe fitondram-panjakana raha miteny zao tsika hoe fitondram-panjakana satria izy
no amatsy an'io sisasisisa ty ambadika de zao mazava ho azy tsy maintsy olo ny azy ve mangeny mipetraka andraindrareo hoe fa oza hoe eo anivon'ny ffkm izao ny andraisana anjara ny rehetra ny solo-tena-bahoaka ao anatiny fampiavana tapahako ianao ary andriamatora solofrene dia andriamato erika rehefa misy fanamariana lehibe nataon'ny namana erika teo zay hitako fa tsara soritana mikasika an'le vola ary mbola spiny namana faniry teo izy tena fadisoan-kevitra lehibe raha any amin'ny athlétisme zany faux départ égale disqualification ara-politika zany de hoe raha mbola misy olana foana eto Madagasikara ka ny fianteherana amin'ny famatsim-bola ivelany no heverina fa hamahana an'le problème de mipetraka le obolana sinoa hoe zay mamatsy vola no mibaiko ary io safidy io ninino nataonao orinan'iny de tazominy amin'le tady anao satria hoe zay no namatsy azy ary zay no mahavarina sy mahampanaely fa misy moa la nation angamba namoaka an'ziny le hoe tsy azony ekena mihitsy io zany hoe baikona eto amin'ny tanytsika natao soratra tsia ozy tsy ekena mihitsy satria miariary loatra zany io zavatra io iny zany anakira za nahita navoakan'ny gazety Tia Tanindrazana tamin'ny sabotsy 1 mars ozy izy hoe io lohateny ngeza be mihitsy ny aiky ministry ny vola fa tsy manam-bola amin'ny fanjakana de mipetraka za fanontaniana zao hoe raha amatsy vola io le hoe natao hoe zotra asy io le fiona rehetra efa namatsy vola de iza zany le olona efa mialokaloka asady eo ambadika eo ary mijoko satria atrany ambolohany de efa fantatra fa misy firenena tsy mankasitraka an'io mihitsy ary anisan'ny zavatra tsy ankasitrahany le iraisan'ny malagasy inaka hoe reo le fitrandrana goavana any arena-kibony tany reo de farafakely mba 50-50 dimapolo no mipetraka ho any Madagasikara fa tsy hoe nanao sakely dalana eny anelakely atrany miakatra am'zay totobato rehetra any de fa hoe famatsim-bola an'zao zany de tena mararo mafy mihitsy ny zoko iray amandrensolofrene am'le famatsim-bola vahiny le zavatra satria le izy mamasitra ny tendanao hatrany ambolohany ary voalaza fa nisy ara hoe raha ohatra mandray an'ity anareo takalonyity tsy misy volavolan-dalàna mahazo mandeha any amin'ny anteniera zany raha tsy mandalo aloha mahazo fankatoavana vety aminay to zao hoe ore olona mbola mipetraka ve le fiandrianam-pirenena fa zay le loza miantona sy miafina ao ambadika reny zavatra azay de mametraka mihitsy hoe mba hitandrovana noaviny Madagasikara sy ny taranaka zay efa manahirana fomba fijeriny satria ohatra nefa tady alozina hoe inona loatra ty nataonareo ray aman-dreny ty de tsy mba matsapa avy anareo mba hoe mba tokany lova sarobidy no mapetraka anareo anay tena eo tena misy antsana be mihitsy hoe za mahita reny le isaky misy promotion mivoaka amin'ny sekoly ambony reny de hoe andiany sahy andiany miatrika zany hoe tena mahery vaika be le fiavin'le tanora zany hoe tsy manaiky tsomity zao endrim-pitantanana zao kanefa zao de ty ny zava-doza za aloha tsy misakana mihitsy zay tianao kajikajy politika hoe mba te hitondra ary ty fanamariana ny roa patelon'ireo filoza efa niala reo mbola maniry te hiverina satria nahoana tsy afapo fa naonga ny sasany talolo i professeur za fiana angambany mbola ohatrany hoe le fampiavana-pirenena alokafatsika dievitra ngeza be zay fa ny amarana zay teny zay zany de zao hoe aokatsika tsy anadino fa le fanarenana ifotony lafiny ara-toekarena zay famahana ny olana fototra zay iaviny disadisa rehetra raha ohatra ny hoe zavatra mikasika ny mika anteneniko teo zao mba misy hoe fiadivan-kehitra fa makafakana ifotony mandeha ry ambohi-po ianao tonga de mahita takelaby tolona mafanitso ngeza be de nanjary voavala ao anatiny eo zany le tranon'olona mpivarotra de misy oratra hoe tany manan-tompo to zao hoe de misy miteny hoe de hoaiza hoa zany re olona reo de tsy fantatra tsy azo ekena mihitsy ny fanaovana tsinitsininy le malagasy eto amin'ny tany tsy miteraka fampiavanana mihitsy zany fa miteraka le antsana erika raha toviny mianjanara efa mianjakazaka koa ny fotoanatsika fa mbola hiteny daholo tsika aveo fa alohan'izay aloha resaka kajy politika sy fampiavana-pirenena moa no ny angan'ny adevitra farany teo
Resabola koa izay révélation goavana tato anatin'ny fandarana. Ye, misy an'le resabola ary iny mihitsy no tiako hanomboana ty ampaham-pitenenako ty a. Na ianao n'izay fizaranao teo zay namana faniry de te anao fanamby amin'ny mpandray anjara, ianao mety tafiditra ao anatiny raha mbola andray anjara ihany koa hoe inona no hitrangy eto amin'ny firenena raha tsy andrandratsony ary tsika satria hitatsika teo le famatsim-bola raha vao misy famatsim-bola ny hevitry mpamatsy vola no tonga ao oabolana sinozy izy namana solo firenena zay mamy vola no baiko izy ve olo-pirenena vonina andray anjara amin'ny fampihavana-pirenena raha izy ho avy a no atenasaina mitondra ohatran'izay sosikevitry namana faniry tato zay hitondra hoe mila olona tonga saina manana finiavana eto amin'ny tany sy mifanjakana hamanina raha ampirenena iretosiretosireto ny olana fototra hovahanao fa tsy isy famatsim-bola fa ny olona tonga ny hoe ireto ary a fandraisana anjara avaty aminay te antany a anao fanamby hoe hisy olona ve ho avy a hiatrika le fampihavana ampirenena ny antony ilazako an'izay dia zao hoan'ny ao amin'ny lafiny hoe ty misy fandalinana mikasika ny famahana disadisa sy olany ty a ny zavatra hita fototry ny olana amin'ny akapobeany dia miainga ao anatin'ny hoe tombotsoa sy filana atao amin'ny teny frantsay hoe intérêt et besoin ireo no miodikodina ao anatiny ao iverenako amin'izay fampidirako zay ny hoe kajikajy politika ny mpitondra rehetra na ny ataoko hoe ny antoko politika manana ny kajikajiny daholo tsirairay avy matoa izy mivondronao tsy hivondrona fe mivondrona fa misy kajy ao tiany atongavana dia mba ho tonga eo amin'ny firenena hitantana firenena ny amin'izao fotoan'izao a dia manao kajy politika ary araky ny betsaka plaza dia hoe na ny fampihavana-pirenena ary dia efa lasa kajy politika amin'izao fotoan'izao amin'ny endriny ankehitriny fa tsy ilay endrika tokony ametrahana azy inona le kajikajy politika na inona no mahatonga ny olona anao an'le kajy politika dia zao ampifandraisiko amin'ny zavatra nitrsanga voaingana teto amin'ny firenena tamin'ny herinandro lasa iny nisy olona voasambotra dia nolazaina fa antony atteinte à la sûreté de l'État fandinihana amin'ny maha-olon-tsotra ty a sy amin'ny mampandinika ny atao hoe fahazahoako azy ny atteinte à la sûreté de l'État dia teny efa manozongozona ary hiteraka fionganan'ilay fitondrana apetratsika amina ohatra sarotsotsotra mety ho azony rehetrarehetra hoe raha misy olona anankiray matanjaka sy bokin'ozatra raha kitianao izy namenao totondra izy tsy reno ny vazanainy akory zany zavatra zany fa raha misy zazalahy kely mbola tsy ao anatin'ny heriny no omenao totondry ino ny tsara mihitsy ny totondry anankiray iny ary matahotra izy fa vao mahitanao izy dia lasa mitsoaka matoa zany dradradradraina fa misy atteinte à la sûreté de l'État dia lay miteny an'izay mihitsy no efa matahotra fa tsy matanjaka izy fa misy hetsika kely anankiray a dia efa matahotra eo no zay ohatra sy sariteny zay no tiako ilazana an'izy hoe le kajikajy politika zany a dia natao anamafisana lay hery sy tanjaka tsy ampy tsy sariteny akory lay nataoko hoe hery azafady fa tena hery mahery azy force ka lay filanan'lay hery sy tanjaka mbola tadiavina amin'izao fotoan'izao amezako azy régime tatoanao ngamba misy amintsika amin'izao fotoan'izao a fa tsy mbola maro toerana dia miezaka mbola marina an'le toerana dia na lay fampihavana-pirenena aza mandringa ao anatiny noho ny antoninina miverina amin'le teniko tamin'ny voalohany aho hoe ny vaindohan-draharaha lasa aorinany pitsopitso eny ary tapitra ny fotoanantsika fa zao meko fitenenana tsirairay nareo a ao arinan'le resaka fampihavana-pirenena amin'ny farany tramy fiandan'ny volana may io a mbola mety iverina etsika anao fiodinana faharoa hoe nanahoana ary ny évolution an'le izy a
ahoana raha misy tsy afaka moa am'izay dia hitadiavana olona hoe izy indray niaraka amintsika eto fa ezahana mbola horesantsika ny toyany atomboko atsy an'Andriamatoa faniriry azafa manantany mamarina ny anjara fitenenana antsika ianao ray aman-dreny nanomboka azy atao parafilazana fa faratapom-boninahitra ianao mamarana azy dia misesy ohatran'izao angambontsika dia mamarana azy ny ray aman-dreny Rasolofo-René fampihavana-pirenena amin'izao fotoan'izao a raharaha-pirenena amin'izao fotoan'izao a ndao atao hoe manoloana ny fitondram-panjakantsika na manoloana mpitondra ahoana ny atao ampahombiazana satria firenena raha manany ty ary tsy maintsy hitadiavina ny hevitra rehetra ampandrosoana sy irsoantsika ny amitsaratsara kokoa zay nefa nikaroana hevitra hatramin'izay mihitsy hoe ary maharesy lahatra anay hoe raha hitatsika ty fampihavana-pirenena ty dia atao ny fakakaiky-hevitra rehetra amin'ny tena le concept an'izy tsisy kajikajy politika dia atomoy am'reto dia mbola eo reo fa raha mandreny filoha reo avy aloha reo ifampiresaka dia tena mifampiresaka impito imbaliny olo reo rehefa azo ny inona mba resaka dia tao ny ianao kosaika namely ata am'izao ianao kosa ilainy zany fa mba tsy manao kazy politika tsony reo zany zava-dehibe dia hoe mahafinaritra mahita andreo raha aman-dreny reo ny fanongana mifampiresaka mba ahafahana mandray lesona hoe aleotsika mba hitandrina tsara amin'ny fomba fitantanana ny firenena kanefa raha izao endron'izao amin'le fantonina apetraka teo za mana sy matahotra satria mbola ohatrany tsy dia mahay maka lesona tsara le mpitondra amin'izao fotoan'izao bon ny any tiako ambara dia hoe zay resy lahatra fa tsy misy afa-tsy manao fanarena-pirenena na koe fondation nationale ny zava-dehibe dia mandalo amin'le fampihavana-pirenena tsika ary rehefa anao hoe fondation tsika tsy maintsy misy lalàna be da be sy zavatra marobe amboarinao tsy maintsy misy rafitra voakitika ao ary tsy maintsy misy tombotsoana vahiny na tombotsoana malagasy voakitikitika izy zany ka lozika satria zao ahoana moa ny azo tsika maka ny nositsika nosy malagasy eo ampelatana ny vahiny raha tsy miray iny tsika zay fananatsika ary tena tadiavina misy ny ametrahana anazy io tsy izy tsony io kartatsika io carte Madagasikara io fa mila manao karta vaovao tsika zay misy ny nosy malagasy raha miandreny Rasolofo-René afaka miresaka tsara amin'izany satria mpampianatra mikariko izy mahafantatra ny tena mahazava-dehibe an'izany mampalahelo dia zao tsika vao maraina dia mifo dia mivalan-drano eo ambony pétrole eo ambony volamina ambany tantsika sy fa tsy haitsika zay le mampime teo hoe échafaudazy ataotsika ery amin'ny tunnel aza angatahana amin'ny Union Européenne dia za zany mahita raha nitrangana tamin'ny sabotsy satria zay hoe ka ny démocratie tsisy tsony eto Madagasikara ianao zao tsy manana état de droit miteny moa zany zao mpitondra fanjakana hoe tandalanytsika fa manomboka ny mpitondra fanjakana inge tsy tandalany mikasa moka volaria dia misy indray le hoe misy appel la manifestation d'intérêt maromaro tsy manaja lalam-pandreny eo zao voanare fa ay ny jirama eto sy mandro seza dia anaovana appel la manifestation d'intérêt ndray am'izao fotoana zao hamezana azy orinasa hafa fananam-pirenetsika ne io e zay le mampareratsika ka hofaranako ny tempare zao zany tiako ambara dia oza hoe lavitra ezaka amin'ny fampihavana-pirenena fa mila tsika tena tsy manao azy ho fitaovana politika na ho amin'iza na ho amin'iza ary everiko ny fiandriana-pirenetsika no tokony bazy ny fampihavana-pirenena dia miezaka mamazy tsikelikely tsika ary za misy matoky fa irectifie ny tirana ny anivon'ny FFKM raha aman-dreny loloavina tapony loha raha aman-dreny zay mpitarika ny tontolo ara-panahy eto Madagasikara ary mbola mampiresika an'izy ireo anohy tsaratsara kokoa ny ezaka efarantony toy zay teo aloha eny ary misaona tomboka Andriamatoa Eric Ratovy Nomenjanary expert en conflictologie mamarana ny fitenenanao ianao dia zahantsika fitipitinina eny tompoko amaranako azy dia zao hoe ilaitsika ny fampihavana-pirenena fa tsy amin'ny hoendrika anaovantsika azy amin'izao fotoana io fa fampihavanana mahafantatra ilay olana fototra tokony hotsabony eto amin'ny firenetsika eto manarak'izay ilaina apetraka hoe inona ny vaindohan-draharaha tena tokony atao eto amin'ny firenena fa somary mahalasa saina ihany mahita tatoato hoe hiazaka zana ny reconnaissance internationale ny rétablissement des relations diplomatiques amin'ny firenena ny ivelany
vo tamin'ity herinandro ty ny hoe handray fivoriana raisam-pirenena roa samihafa tsika amin'ny 19 zany le ataoko hoe pitsopitsony fa aiza ny fijerenany hoe loza voajanahary fiakaran'ny vidim-piainana ny fahatapahanjiro ny asanjiolahy ny fiakaran'ny vidim-piainana isan'andro vaky ireo ngamba le tiako amlazaina hoe vaindohan-draharaha ary raha tena tianao fampihavana-pirenena marina isika raha miteny aminareo tokony andraikitra mampiavana sy aminareo nivo fitondrano dia vondron'olona manana le tsy fiandaniana na ataoko hoe neutralité impartialité indépendance apetraka eto fa anana fampihavana-pirenena ametraka alova ho an'ny taranaka marina sika raha ireo no mipetraka misaotra toko makasiraka toko andriamatoa Gislain Velo ia misaotra mamara anazy ianao dia finifinitsika ny ahako ngambany tena ilaina ary tena ilaina tokoa ny fampihavana-pirenena fa mety hitovy hevitra amin'reto namako reto hoe fa tsy amin'izao endriny izao teneniko foana teony hoe tokony fampihavana-pirenena miainga avy any amin'ny fotony le izy zany hoe avy any amin'ny fiarahamonina raha azoko tenena ary moa zany hoe avy any amin'ny fokotany tsirairay avy no tokony angian'ny fampihavana-pirenena satria ny antokony olona tsirairay any amin'ny faritra any amin'ny district any amin'ny fokotany any samy manana olana amin'ny antokony olona sasany zay zavatra efa hita sy mitranga ankehitriny ary ainan'ny olona andavanandro avy any ny tokony hiakatra ny fampihavana-pirenena ka amoahana dina-piarahamonina anankiray na contrat social dia io no entina aty amin'ny fampihavana-pirenena nasionaly iaraha-midinika sy iaraha-manatanteraka io dina-piarahamonina na contrat social io avy eo no azo avadika ho lalàna ary maninona moa ho azo koa arafitra ho amboarina ho lasa lalam-panorenana satria raha zavatra ataon'ny FFKM amin'izao ohatra ny mironona mankany amin'ny fanovana-draram-panorenana ny resaka satria ohatra ny tady voakitikitika le article 54 ko maninona raha le dina-piarahamonina na contrat social avy any amin'ny faritra mihitso no entina miainga anaovana n'lay lalam-panorenana iainantsika eto Madagasikara. Mamara anazy andriamatoa Rasolofo Redi mpampianatra mikaroka momba ny filozofia. Mankasitraka ny mpiaino rehetra amin'ny fanarahana zao fifanankalozan-kevitra izao ny teny voalohany angamba dia ny hoe amarana anazy tsisy olona afaka hisakana ny mpanao politika na filoha teo aloha na ny toerana ampiarinasa anao kajikajy ny fantaniana apetraka fotsiny dia ny hoe kajikajy masoany rehetra ve ary mifanaraka amin'ny ataitam-bahoaka zay zany ny fantaniana apetraka faharoa lehibe dia ny hoe oka tsy adino fa tsy misy firenena matanjaka ankehitriny ara-toekarena tsy nandalo aloha tamin'ny fampihavana-pirenena mba hampivondrona le firenena ahafahana miatrika ny olana samihafa zava-dehibe ny teny filamatra napetraka ny FFKM dia ny hoe mba ho iray izy rehetra jaona fa 17 andiny ny faraky amin'ny 20 ny zavatra hita aloha zany zao dia hoe tsiray feo ary tsiray tanjona ireo filoha-pirenena na ny taloha na ny amperinasa dia fa manahirana ny miatrika an'izany ny fatelo lehibe dia everiko fa tsy misy aloha ny fampihavana-pirenena raha tsy miverina hifotontsika mahakasika le hoe firenena ny teny namana Eric teo hoe mba antoerana isaky misy fisamborana dia hoe atteinte à la sûreté de l'État raha ny zava-misy miseho amin'izao fotoana zao dia fa tsy antsony fa tena atteinte à la sûreté de la nation zany hoe le mahafototra iorenan'le firenena mahafirenena azy mihitsy ny miozongozona oka tsy adino fa raha namaky azy zao ny kabary nataony Andrenampoinimerina afatrafatra faraparana tamin'ny 1810 napetrany tamin'ilay dama dia nanafatrafatra izy momba an'ireo faritra rehetra tokony ho fehezina dia natsidiny momba zany hoe imerina dia voazara ho entoko ao anatin'izany avaradrano anatin'izany vaky ny sison sy ny sisa sy ny sisa fa aveo ny raisiny manokana aty orindrina le hoe azadiny fa avaradrano dia mizara ho firenena telo lehibe tamin'izany vanim-potoana zany zany le teny hoe firenena dia mbola ara-pototeny mihitsy hoe olona mpiaramonina ray reny fiaviana ny voatra tsy kelikely io voambolana io fa saingy
arakaraka ny tambaran'le malagasy ka no hoesorina am'izay le fivakivakisana no ny latsaka tamboka le fanjanahatany zay nivoy le hoe zarazarao anjakana zay principe romane hoe divisé pour régner teo ny nivoan'le hoe foko 80 hoe de nanjary natao isaky ny fankalazana 14 octobre tamin'ny première république de hoe reo ny fomba mampanao sy ny divako-drazana ny foko 80 fa raha ny marina dinina zavatra n'olovana avy amina fanadiadina etnolozika reny napetraka de hoe mba patonga le malagasy zany tena ifandrafy sy sisa sy sisa ny tiako ambara zany de ny hoe misy ezaka lehibe tokony anamafisana orina le mahafirenena firenena adiditsika zao zany zay ka io miankina indrindra am'le fomba fijery vaovao am'izay le hoe fanorenana ifoti niara toekarena mba hialana amin'ny zaragegy ary mba tsy sintsoniny hoe fanapaha-kevitra bontolo milatsaka tsy misy fieverana ny mba hevitry ny faritra mitombotsony ny faritra maro ny malahelo ary vahoaka malagasy malahelo no zay le zaravilana zay ny misy eto tsy asehony mivantana izy fa isaky ny misy olana dia miariary eny olana io amin'ny setra fiarahamonina tsenatrafokely de mipoka tianambara zany de ny hoe tena manana didy tsika rehetrarehetra ary morisorana ny kolo tv nanao zao fandarana zao fa tena iveriko fa tsy zavapoana ny fotoalalantsika teto fa anisany fofandraisantsika anjara amin'ny hoe fanamafisana orana ny firenentsika eny ary tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fandarana tamin'ity ariva ity de mato faniry razafy manatany tanora izay isan'andray anjara tamin'ny hetsika rehetra momba ny fampiavana pirenena izay atao am'izao fotoana zao erika rahatoviny mianjanary malagasy voalohany ao anatin'le hoe expert en conflictologie Gislain Velo mpanara vaovao politika olo pirenena ny ray aman-dreny Rasolofo René mpampianatra mikaroka amin'ny filozofia mankasitraka anareo efatra mirahalana anaiky ny vahita atao anatin'ny fandarana namaly ny fanasana atsitrapoa atao anatin'izay rehetra zay de misaotra ihany kio atsika tany atokantrano tany niaraka taminay nandritra ny orairay sasany mahery tamin'ity aliny izoma ity aza dino ny manaraka ny fandarantsika na amin'ny onjapeo na amin'ny fahitialavitra atsika ny ampitan'ny ranomasina any de misy ny roy ahafahantsika manaraka ny fandarana amin'ny fotoana rehetra ihany kio ho an'izay tsy mahita mivantana amin'izao zoma alina izao mame fotoanao atsika amin'ny heriny anio toy izao amin'ny loha hevitra hafa indray tompoko lasy tompoko vavy veloma indrindra tompoko